Ny tanjona modeny mba hierendoza ny fetin'ny Pâques amin'ity taona ity ao anatin'izay indrindra dia tafiditra ihany koa ny hetsika fitsiriana ara-teknika ireo fiara mifamoivoy an-dalambe manomboka Rampitso ka hatramin'ny talata 7 aprily ho avy izao ataony avy eo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia. Ankoatr'izay dia nilaza ihany koa avy eo anivon'ny DGSR fa hisokatra sy hiasa avokoa ny ivon-toerana fitsarana fiarakodia manerana ny nosy ny sabotsy 9 aprily ho avy izao fitsonjovana manokana ireo manam-pikasana hitondra fiara hisitaka sy hivoaka ny renivohitra mandritra izay fetin'ny Pâques izay. Ny andinindin'izay indray no entiny miaro Vilatsiferana. Aratra eninandro izany hoe hanomboka Rampitso ka hifarana ny talata vita Pâques ny hetsika fitsiriana ara-teknika ireo fiara mifamoivoy an-dalambe ataony avy eo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia amin'ny alalan'ireo sampandraramisahana ny hetsika sy fitsiriana ara-teknika an-dalambe ary ireo ivon-toerana fitsarana fiarakodia manerana ny nosy ity. Fetin'ny Pâques hierendoza ny tanjona hoy ny tale jeneraly ny foibe fitsarana fiarakodia. Ankoatr'ireo fiaran'olon-tsotra dia anisany hamafisina ihany koa raha ny fanazavana ihany ny fitsiriana ara-teknika ireo taxi borosy eo am-piangana. Hamafisina ny fitsiriana ara-teknika eo am-piangana ireo taxi borosy rehetra eny amin'ny tobim-piantsonana na gare routière manerana ny nosy. Ho fiarovana tontolo iainana, ho jerena manokana ireo fiara mifamoivoy mamoaka setroka moapapa. Fanarahan-dalàna ny rehetra dia hisy fanaraha-maso manokana ny fivezivezen'ireo tricycle izay hita ho ny amaro sady miasa mitatitra olona ivelan'ny renivohitra. Toy izany koa ireo mpampiasa fiara mitondra laharana vahiny indrindra ny laharana WWT ary ny fampiasana jiro be mahajambena ledy amin'ny alina. Fanentanana sy fampafantarana ny fandrarana ny fampiasana fitaritra matroka misy pelikily. Ny toerana moa dia amin'ny lalam-pirenena rehetra mivoaka ny renivohitra manerana ny nosy. Ho any Antananarivo manokana dia fivoahany RN1, RN2, RN3, RN4 ary RN7. Atao ny fitsiriana ara-teknika ireo fiara ratsy endrika ivelany sy anatiny sy izay ahina hitera-doza ary asaina manamboatra ny mpamily. Sitomina avy hatrany ny taratasin'ny fiara nahitana sy fahatombanana ara-teknika na dia mbola manan-kery aza ny vizity teknika. Tsy hisy ny fandeferina amin'ireo fiara hita fa tsy manara-dalàna ka mety hitera-doza satria laha hitokana ny aina. Nanamafy ihany koa ny avy eo anivon'ny DGSR fa hiasa sy hisokatra avokoa ireo ivon-toerana fitsarana fiarakodia manerana ny nosy ny sabotsy 9 aprily izao manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 3 tolakandro ho fitsonjovana manokana ireo fianakaviana mikasa hitondra fiara hisitaka sy hivoaka ny renivohitra amin'ny Pâques sy ny alatsinain'ny Pâques. Tafiditra ihany koa anatin'ny fisorohana mialoha ny lozam-pifamoivoizana miseho lany tatoato sy ho fiarovana ny ain'ireo mpampiasa lalana rehetra izao hetsika ataony foibe fitsarana fiarakodia anatin'ny fiomanana amin'ny Pâques izao.